dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay andiniantsika indray ny soratra masina mba ahafantarantsika ny fitondran-tena tokony hiainantsika eo amin'ny fanarahana an' Jesosy. Hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra ray, mimetraka eo am-pelatanany indray ny fiainanay isam-batan'olona, fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny firenena, mba tsy ho lasa mpitaripaty filambava ka hanajanao amin'ny molotra kanefa ny fonay lavitra anao. Voaka kosa Tompo, fanambarahanay ma Andriamanitra mpamonjy anao, ma kristianina anay, mba ho aseho anay ho ny fitondran-tena anay izany. Fa namela fianarana ianao teto amin'ity zao tontolo zao ty mba hanarahanay ny dianao, dia mba hahay hitazana zany lalana hodiavinao izany izahay. Tenena indray ary Jehovah fomeny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Falmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, anonona ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Anatin'ny fitondran-tena takin'Andriamanitra mba hananantsika, entsika manam-porofo ma-kristianina antsika isika re anisan'izany izay tena nisongadina indrindra azo amehezana ny fitondran-tena tsara anana kristianina dia Mateo 5:7. Teny Jesosy hoe okanareo tanteraka taka ny fahatanterahany rainareo izay nan-danitra mamita antsika. Dia zay ilay ataontsika hoe tsy afaka tsika mamaritra ny famarina soratra masina araka ny fisainana mahanofo, fa raha te hafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina eo anatin'ny baiboly ihany ny valiny. Dia nahitantsika ny Luka 9:5-7 okanareo mpamindra fo taka ny rainareo, mpamindra fo. Mbo tonga zanaka ny raintsika zany, zany hoe raha tena zanak'Andriamanitra dia tanteraka taka ny fahatanteran'Andriamanitra, mira mpamindra fo taka n'Andriamanitra izay mamindra fo. Dia nandray ohatra Jesosy mba hanakarantsika an'izany. Taty Mateo 12:20 lehilahy anankiray nananana trosa 80 tapitrisa denari. Raha fitinina tsy voalohany mihitsy io trosana io, satria mpanjaka anankiray mpitondra firenena manan'olo behezina momba ny fahefany, nametrahany andraikitra fa lany tsitany lehan'le vola 80 tapitrisa denari. Ho amidy izy fa dia manjana ho atao andefo, nitaraina le lehilahy, meo andro atomboko sy valohako ny anao, fa hitsipo onena azy le mpanjaka na fony ny trosa rehetra. Toe-panahin'ny mpanjaka zany ary tsy mamorona tsika, fa io mpanjaka zay resahana io dia tandindon'Andriamanitra. Ary miafatra napetraka Jesosy, aoka ho tanteraka taka ny fahatanteran'Andriamanitra, aoka ho mpamindra fo taka ny rainareo mpamindra fo. Fa miantso an'Andriamanitra ho raitsika dia zay tokony toetra tsika na fony ny trosa rehetra. Dia io le nyresantsika io zany 80 tapitrisa denari zany, raha tsy manana vola andoavana an'izany ianao dia tokony hiasa mandritra ny 80 tapitrisa andro ho an'le olona. Kanefa raha hiasa mandritra ny 80 tapitrisa andro dia fantatritsika fa tena 980, 940 alina sy ray hetsy taona zay le 80 tapitrisa. Zay voavoalohany satria denari ray dia karaha mandray andro. Noho izany zany raha tsy manan-kaloha dia miasa mandritra ny 80 tapitrisa andro, tsy voaloha, tsy voaloha mandritra ny androm-piainana, mandritra ny fahavelomany, tsy voaloha. Kanefa nahafoy namindra fo le mpanjaka, toe-panahy faran'izay tsara zany. Inona indray ny zavatra mitranga nivoaka ty lehilahy ty nanana ny trosandray ny namany denari 100. Tsy namelany fa nampidiriny amponja, nampidiriny amponja ny tro, tsy namelany denari 100 zany ange. Denari reo sika karama araka ny Mateo 20:2 sy 2 ange no afahantsika mamaratra an'izany. E tena denari ray dia karama ny olona ndray andro ary samy manany denari antsika rehetra.
de nary azady no nananany ity tsy nanaka aloha izy noho izany zany nampiasaina mandritra ny telo volana de vita nytrosiny de farany nahitantsika an'le hoe nenimpolo tapitrisa denariala ny taleta ray alina de tandindony niotatsika sy zay mira trosa tsika teo anatrehan'Andriamanitra tsy voaloha mihitsy zay miantony nafatesan'i Jesosy andony trosatsika mba ho avotantsika no dina tsy hita ny fahotantsika rehetra nenimpolo tapitrisa denariatsika no dina tsy hita raha io nitakin'Andriamanitra tsy voalohantsika na atao terakitsika mandra-pialatsika ty am'ty zao tontolo zao ty tsy voaloha ndika ny veritsika fa noho ny am' Jesosy de izy nandony trosatsika rehetra afakitsika fandram-po lehibe zany ary tsisy olona afaka irehire zany moa de tsy samy teny mihitsy re olona misy ny olona de hoe tena mavita tena miteniteny foana anka tena mivavaka azo antoka fa hovovonjy resaka rediredy zany fampandrina drisy zany firerehavany zany fa ny olona tena mivavaka amin'Andriamanitra samy teny amin'Andriamanitra taka an'le zanak'Adala tsy mendrika akory ny atao hoe zanaka ao tsy mendrika fa matoatsika vonjena famindram-po olona nanaky ny lefitra baboka teo anatrehan'Andriamanitra tsy mendrika ary zay fatsapatsika ny tenatsika zay mahatonga an'Andriamanitra miboraka ny fony de taka an'le ray tamin'ny zanak'Adala de tsy mendrika natao hoe zanaka ao ntsony fa ataovy ho isan'ny mpanomponao fa ny tena tonga de tsy nanontany ntsony ny rainy teo anatrehan'izay eto ny akanjo faran'izay tsara indrindra bekanjo izy bakeo ny mpanompony asio peratra ny tany asio kapa ny tongony vonoiny zanako nafa gaga le zanany fa le rainy tsy netraketraka tam'le ay jereo ty lotony lahy tany lahy misasan-dana soloa ny akanjo mpanompony natsony iselvi azy zany ny famindram-po lehibe vitatsika ve zany izany nataon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany no zay vitatsika nataon'Andriamanitra anatin'ity fanoharany ity mpanjaka anankiray de tena zavatra tsy voaloha mandritra ny androm-piainandretra kanefa nafoy vetivety teraka fankasitrahany zany teraka fitiavany zany kanefa teo anatrehan'izay tsy neritreritra izy hoe ny anazy trosabe ary nisany izy tsika eto am'ty zao tontolo zao ty na inona na iny na toeratsika aoka ho tadidy ty enimpolo tapitrisa denariany trosatsika amin'Andriamanitra tsy voaloha tsy mety voaloha zany tsy afaka irere am'zany any anamba zato denariany any anamba roapolo denariany enimpolo tapitrisa denariany zay famarina ny soratra azy zay hitatsika tany amin'ny baiboly katolika ary mariny zay tandindony niotatsika sy nitrosa tokony efaitsika amin'Andriamanitra fa raha tsy teo Jesosy tsy vita afaka madeodeo da misy nefa diso tamitsika indray ny namatsika tsy amelatsika nampidirina ponjy ty rehan'le mpanjaka zany tezitra le mpanjaka de io natonga atsika nijery an'le matotoko fa 8 nampidirina ponja nyndre mandeha koa ty lehilahy zay namoizana ny enimpolo tapitrisa denariaty dikan'izay marika ny fahaverezana mandrak'izay satria tsy natsapa ny famindram-pon'Andriamanitra taminy fa rehefa diso taminy rahalahiny tena tsy azo amindrana fo tsy maintsy enjehana manahirana ny fiainany zay mahatonga hiteny hoe aza miteniteny foana ka manononona foana ny anaran'i Jehova rehefa tsy ho vita le zavatra nitanterahany aza mitonontonona foana hoe kristianina aza mitonontonona foana hoe mpaminany pasteur inona ninona ndraikitra misy atsika tsiraray avy aza tonontonona akory ny anaran'Andriamanitra rehefa tsy ho vita zay le hoe aoka ianareo ho mpamindra fo taka ny rainareo ho mpamindra fo rehefa tsy vita le izy de ajanoana fa lalana mizotra mankany amin'ny fahaverezana zany ary zay mahatonga atsika ami'resaka hoe sao de eritreretitsika
fa tsy misy fifandraisana amin'ny fiainana mandrak'izay ny asa zay tanterahantsika andavanandro adin'andriamanitra mireny angentsika na mevonahitra n'andriamanitra teo amin'ny andraikitra napetraka tamintsika ave tsika fa tsisy afabela tsy olona no itsara fa keo andriamanitra io rehefa izy no mamely tsy tafarina tsony isika any ny namatsika ho vitany any ange misy olona diso ampidiroamponja vitany sazony afaka izy madidio izy vitany amin'ny androm-pahavelomany fa rehefa averin'andriamanitra amitsika zay tsy vitatsika ary eo no resahantsika n'le Mateo 7:20 fa faraparany tamin'ny fampahirazana moa no resahantsika tamin'iny de sao de tsy azo sika ny tenin'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny 7:20 na inona fehezinareo ety ambony tany de fehezina any an-danitra na inona vahanareo ety ambony tany de vahana any an-danitra na misy fiangonana na misy antokon'olona mifanaiky ety ambony tany eken'andriamanitra zany na zavatra diso ary hoe tena ty olona ity mba tsy anaraka ny fitondratena napetraka koa zay andriamanitra tsy amindra fo am'ty olona ity fa hogadrainay ty ekena ndikany zany fehezina any an-danitra ndikany zany hoe inona taonao iny ho tsarovan'andriamanitra ndray andro any satria ianao tsy namindra fo tam'ty olona ity fa napiditra ponja azy de ho hitanao fa rehefa tonga any ianao ho ampidirina ponja koa ianao zay dikany io manahirana ndrandreo anatin'ny fiangonana araka ny voalaza ny soratra masina zay fehezinareo ty ambony tany de alao anangatanantsika eketsika vety nefa le zavatra ananganatana ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina ekeny Jehovah iny fa hifototra amitsika ary io no tokony mitandremina hoe jerevy any le contexte resaka famorampo ty dikany raha mamindra fo amin'ny olona ianao de mba amindrana fo fa raha tsy mamindra fo amin'ny olona ianao de tsy amindrana fo raha mijerytsika ny Mateo 5 vavaka anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo ange aza ny 17 ny 5 ny 12 hatramin'ny 15 misy mifanazavana azy hoe ary mamelà ny eloko ay tahaka ny namelanay zay meloko taminay zany hoe tsy mahazo famelan'ny kelika ianao raha tsy mamela ny eloko ny hafa de azavaina eo amin'ny 14 raha mamela ny fahadison'ny olona ianareo de mba amela ny anareo koa ndrainareo zay any an-danitra fa raha tsy mamela ny fahadison'ny olona ianareo de tsy amela ny fahadisonareo ndrainareo tontonompona ave re olona ty rainay zany an-danitra ty ataotsy anjery mata fotsiny ve ty rainay zany an-danitra ty mamela ny eloko ay taka ny namelanay zay meloko taminay kanefa meloko amitsika ny namatsika miditra ponja aza manononona ny anaran'i Jehovah fa zay le hoe tena miteny ratsy ny anaran'andriamanitra manao blasfemy rehefa tsy vitanao zany eo amin'ny andraikitra misy anao de inona ny tokony atao mijanona za miditra am'zany raha sarotra aminao no manatanteraka an'izany mba tsy ho adinina am'izany ianao sarotra ngere olona ty soratra masiny ty tsy fanenjehana izy ty fa ny antonytorina filazantsara de anokafana masompanahany olona mba ho fantany fa marina ny tenin'andriamanitra ka raha mity iny am'izay Jesosy ary aman'io hoe zay rehetra fehezinareo ety an-tany de ho fehezina any an-danitra ary zay rehetra vahanareo ety an-tany de io nge ny valiny raha tsy mamela ny eloko ny olona ianao de tsy amelanao ndrainareo zay any an-danitra raha mamela ny eloko ny namanareo anao de amela ny elokareo andriamanitra resaka famorampo io resahany io fa tsy hoe ampiarina daholo io zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina io resaka famorampo fitondratena tokony ananatsika mandalo angatsika ny eto am'izao tontolo zao hoe resaka atsika moa mpanjaka zany hoe izy no manome modely ho an'ny olo-beheziny tsy le olo-beheziny angeny namindra fo fa izy no namindra fo tany zavatra tsy tokony namindrana fo mba ho fianarana ho azy za natoetra am'izany ianao namindrako fo na fokony trosa rehetra de iny am'izay jerevan'andriamanitra am'izay avao iananao nanatanao am'le vola kely am'le trosa kely tsika mieritreritra hoe tena ngeza be ny zavatra vita ny namatsika fa ny zavatra vita tsika teo anatrehan'andriamanitra ngeza be noho ny
ota vita amin'ny namatsika tamintsika ary io ny famarina soratra masina no milazany zany rehetrarehetra zany andehantsika hijery satria manara-dia an' jesosy kristianitsika jesosy nge tena mpanjaka izy isy tsy nirehreha tam'izany raha mijeryntsika ny jaona toko fa 20 vanim-potaona anankiray izay nanomboka hifarana ny diany tety am'ty zao tontolo zao ty nampatsiarovany missiony ny andraikiny ary nanazavany zany hoe tena toetra ny mpanjaka zany izy le Andriamanitra tonga nofa antom-pisiny ny zao tontolo zao ary antom-pisiny ny zanak'olombelona rehetra ary tena mpanjaka kanefa nanaiky netraketrahany olona izy satria tsy mametsinny olona izy noho tsy fahalalany mahatonga zany rehetrarehetra zany jaona toko fa 20 ny 9:7 raha isika hatramin'ny 9:7 ary niditra tao anaty rovy indray Pilato izy ary niantso an' Jesosy ka nanao taminy hoe ianao va no mpanjaka ny jiosy nanontany izy Jesosy namaly hoe efitrao ihany va no anaovanao izany sa nisy hafa nilaza taminao Pilato namaly hoe moa aho jiosy ny firenenao sy ny mpisorona be ozy no nanolotra anao tamika inona moa no nataonao nanadiady an' Jesosy ianao ve mpanjaka ny jiosy izy raha dika zay le hoe mpanjaka ny jiosy ianao ve mpanjaka ny fivavahana raha naveriny Jesosy taminy hevitra ve zany ozy sa nisy hafa nilaza taminao anao nafantaran'ny Pilato izy mpanjaka ny jiosy fa tsy maintsy ny jiosy ihany no ny mpanga an' Jesosy izy milaza fa mpanjaka ny 9:7 Jesosy namaly hoe fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao izy fa raha mba avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho izy nefa ankehitriny tsy avy am'izany ny fanjakako ho adeditsika lalo leo zany akory tsy midika hoe tsy andray andraikitra ny amy zavatra ny misy ety am'ty zao tontolo zao ty iainatsika Jesosy ho azavaitsika hoe inona no nahatonga an' Jesosy hiteny hoe ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao izy tsy niteny hoe ny fanjakako tsy eto am'izao tontolo zao fa ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa inona no avy am'izao tontolo zao satria ty zao tontolo zao ty nke izy namorona azy raha ny tena marina ke de izy ny mpanjaka ny ty zao tontolo zao ty raha ny tena marina fa ny zavatra avy am'izao tontolo zao de zay le tena an' Jesosy ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao zany hoe tsy avy am'ny fisaina nyzao tontolo zao na de izy ara namorona n'izao tontolo zao fa raha mba avy am'izao tontolo zao ny fanjakako izy de ho niady ny mpanompoka mba tsy voatolotra tamin'ny jiosy nefa ankehitriny tsy avy am'izany ny fanjakako mpanjaka izy de eo ambany ary ho Pilato taminy mpanjaka vary ianao namerina ihany Jesosy namaly hoe voalazanao izy fa mpanjaka zao no naterahako ary zao no nieviko am'izao tontolo zao de nanambarany marina zay rehetra avy amin'ny marina de mihain'ny fioko io Pilato inona ny marina Pilato jentilisa romanina tsy mivavaka am' Jehova fa nanana fo tsara izy nanadiady tsara makasika an' Jesosy mpanjaka raha ve anao mpanjaka ozy Jesosy ary natongavako de nanambarany marina takan'izay ataotsika takan'izao ny marina momba an' Jesosy ange no ambaratsika satria tsika mitony tena ho kristianina fa ny zavatra nisy nefa de ty io Jesosy miditra tribonaly adiadina satria kendren'ny olona ovonono de miteny mpanjaka de gago Pilato mpanjaka izy maninona ny tsisy miaramila mba miady mba anafaka azy tsy ovonono tsy ho atolotra ohatra ny nahavariana ange zany mpanjaka mpitarika firenena ny dikan'izany kanefa ho ampangaina tsy hitanefa le olona iziny miaramila iaro azy tsisy de nambaran'i Jesosy mpanjaka izy
fa sainga nyfanjakako zay avy am'tao zao tontolo zao fa raha mba avy am'izao tontolo zao fanjakako izy de ho niady ny mpanompoko ndikan'izay zany de zao manano miaramila ny jesosy fa saingy tsy afaka miady avy am'ty zao tontolo zao ty sy ny fomba n'izao tontolo zao ty no entiny miaramila ny miady fa raha ny fomba n'izao tontolo zao potika kely zao tontolo zao hoe mamindra fo nefa izy am'izao tontolo zao fa tsy fantatry ny olona mampanjaka azy de nekeny fotsiny zany resy tsy natao ohatry ny faty fa malahelo fotsiny izy la mitoetra am'reto olona reto fa mpanjaka o sy fa miatona natongavako naterahako ny aviko am'izao tontolo zao hanambara ny marina zay rehetra avy amin'ny marina osy no miain'ny feoko hoe Platona inona ny marina manara-ty an' Jesosy tsika de jerytsika ny zava-miafina ao anatin'izay Jesosy mpangaina vonoana manano mpanompony fa ny mpanompony tsy miady anavaka azy satria ny fanjakany mbola mihoatra lavitra ny fanjakany eto am'izao tontolo zao hoe araka ny tenantsika raha ny tena marina nge de izy nary zao tontolo zao hoe fa zao tontolo zao mifatriny olona de ty tany te fa zao tontolo zao zay resahany Jesosy de tena ny univers ray manontolo mihoatra lavitra no zay eritreretintsika ka raha ny mpanompony zay tsy hita maso ndre hidiny eto tonga de rava ty zao tontolo zao hitoerantsika ty fa saingy nandevitry Jesosy satria nahoana fomba namono nandringanany reto olona zay ny foroniny retiny tsy sapany olona nge zany de nekeny fotsiny fa nyteneniny anambarany marina ny aviko sy nametraka ampanotanina gaga fa inona ny marina satria Jesosy ny teny zay rehetra va marina ozy de men'ny feoko mbarangy mipetraka amitsika zasy ianao mandre an'izao fampahirezana zao avy amin'ny marina ve tsika na inona toerana misy antsika avy amin'ny marina ve tsika enitsika ve ny feon'i Jesosy enitsika ve ny fiankavian'i Jesosy anjaratsika ny mamaly an'izany vavatsika misaotra anao Jehovah-Andriamanitra ray ny teninao ndray zay tonga de ny mampiritreritra atsapanay tompo fa ka izay mandalo ety am'ty zao tontolo zao ty raha tsy ianao tsy nisy zay kanefa mitoetra anay de ohatra mipetraka ohatra izay mihitsy minahary am'ty zao tontolo zao ty de mametraka lalanaraka zay tiavanay azy kanefa mifanohatra am'izay eritreretinao tsy tsapanay tsony Jesosy mpanjaka ianao nanome ohatra am'izao tontolo zao de sokafo masom-pananay tompo mba hafantaranay le toetra tsara ry nanananao mba hanananay fiadana sotra drindra ray ny anaran'i Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amitsika mandrakariva